Ny ray feo ireo ben'ny tanàna SVM sy ireo mpanohana ny kandida laharana 12 Hery Rajaonarimampianina eto Moronmania fa hampandany azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 Novambra ho avy izao. Izahay olom-boafidy izay tariko lony Madagasikara sy reto ben'ny tanàna ay ireo mpanolotsainy tanàna dia manamafy ny fanohanana tsy misy fepetra an'Andriamatoa filoha Hery Rajaonarimampianina kandida numéro 12 amin'izao fifidianana ho avy izao. Maro ny zavatra vitany teto amin'ny firenena ary tiana hitohy ny fanohizana fampandrosoana izay efa natombony. Dia tapa-kevitra ary tena efa resy lahatra hanohana ny kandida numéro 12 Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no zava-bitany. Noho ireo foto-drafitr'asa maro vitan'ny kandida laharana 12 Hery Rajaonarimampianina any amin'ny komuna tsirairay avy ato amin'ny faritra Moronmania no nanosika azy ireo hanohana azy ho ihany izy ireo.